Miraba ny fiangonana manonona aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika riavana sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Korintiana voalohany toko faharoa. Korintiana voalohany toko faharoa. Ny andininy fa enina ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy, fa iza no nahafantatra ny sain'ny Tompo mba hampianatra azy, fa izahay manana ny sain'i Kristy. Io tapany faharoa kely io ny afatra ho antsika riavana. Hoy ny Apostoly Paoly hoe fa izahay manana sain'i Kristy. Fa amora riavana ny fanazavana dia ndeha iarahantsika mamaky io toko faharoa io manomboka amin'ny andininy fahaenina ka hatramin'ity fahaenina amby folo andinin-tsoratra masina akantsika Toriteny ity. Amin'ny anaran'i Jesosy manomboka amin'ny andininy fahaenina. Anefa milaza fahendrena amin'ny efa matanjaka izahay, fa tsy ny fahendreny izao tontolo izao na ny an'ny mpanapaka izao tontolo izao izay olona mialevina, fa milaza ny fahendren'Andriamanitra izahay ka maneho zava-miafina, dia fahendrena izay nafenina sady voatendrin'Andriamanitra ho voninahitsika itsika talohany nanaovana izao tontolo izao, ary tsy nisy nahalala izany ny mpanapaka izao tontolo izao. Fa raha nahalala izy dia tsy nombohany tamin'ny hazofijaliana ny tompony voninahitra. Fa araka ny voasoratra hoe, izay tsy mbola hitan'ny maso ary tsy mbola ren'ny sofina na niditra tao amponin'ny olona na inona no efa namboarin'Andriamanitra ho an'izay tia azy, dia isika no nanambaran'Andriamanitra izany tamin'ny fanahy. Fa ny fanahy mamantatra ny zavatra rehetra, na dia ny saina lalina izay an'Andriamanitra azy. Fa iza no olona malala ny ao amponin'ny olona afa-tsy ny fanahin'ny olona izay ao anatiny ihany, ary toy izany koa tsy misy mahalala ny ao am-pon'Andriamanitra afa-tsy fanahin'Andriamanitra ihany. Fa isika tsy nandray ny fanahin'izao tontolo izao, fa ny fanahy izay avy amin'Andriamanitra, mba ho fantatsika izay zavatra nomen'Andriamanitra antsika. Zany no lazainay tsy tamin'ny teny ampianarin'ny fahendren'olona, fa amin'ny teny ampianarin'ny fanahy, raha milaza zava-panahy amin'izay olona araka ny fanahy izahay. Fa ny olona izay araka ny nofiany dia tsy mba mandray izay an'ny fanahin'Andriamanitra, fa fahadalana amin'izany sady tsy azony, satria araka ny fanahy no hamantarana izany. Fa ny olona araka ny fanahy kosa dia mahafantatra ny zavatra rehetra, kanefa izy tsy fantarin'olona. Fa iza no nahafantatra ny sain'ny Tompo mba hampianatra azy, fa izahay manana sain'i Kristy. Amen. Izahay manana sain'i Kristy. Resaka saina. Le saina amin'ny teny frantsay pensée na intelligence. Resaka saina. Mety io ihany le teny malagasy rehefa ampiasaintsika ilay manao hoe ianona koa dia ratsy saina. Ao zany. Fa eto zany rehefa mitentsika hoe resaka saina dia hoe sain'i Kristy. Sain'i Kristy. Resaka saina, resaka sain'i Kristy. Ny Apostoly Paoly riavana dia milaza hoe zahay dia manana ny sain'i Kristy. Le fanontaniana apetraka ny Tompo amintsika fiangonana amin'izao marain'izao dia hoe ianao ve manana sain'i Kristy? Ianao ve manana sain'i Kristy? Tsy manontany ianao izay selika ve ianao, mpiandro ve ianao, chorale ve ianao, diaconne ve ianao, manontany ianao izy. Manana
SAIN'I KRISTY ve ianao. Misy fahamarinana telo ry havana izay omen'ny soratra masina mba azahoantsika mandiny tena hoe manana SAIN'I KRISTY marina ve isika. Fa rehefa manana SAIN'I KRISTY isika dia mitoetra ao anaty fiadanana, mitoetra ao anaty fifaliana, mitoetra ao anaty fitiavana. Ary rehefa manana SAIN'I KRISTY isika dia ny fisainantsika, ny fiainantsika, fanompontsika dia miteraka fifaliana any an-danitra, any amin'izay misy ny raintsika. Manana SAIN'I KRISTY ve ianao. Ny fahamarinana voalohany ry havana dia izao. Jerentsika amin'ny andininy faha 1:10. Ndenge raha antsika mamaky indray vakitsika milaminy. Fa iza no olona mahalala ny eo amponin'ny olona afatsy ny fanahin'ny olona izay ao anatiny ihany, ary toy izany koa tsy misy mahalala ny ao ampon'Andriamanitra afatsy ny fanan'Andriamanitra ihany. Fahamarinana voalohany dia izao. Ny olona manana SAIN'I KRISTY dia milaza hoe ny ao ampon'Andriamanitra lalina dia nambarany tamin'ny apôstôly sy ny mpaminany. Ny ao ampon'Andriamanitra lalina dia nambaran'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanahina tamin'ny apôstôly sy ny mpaminany. Ahoana hoe le fahamarinana voalohany, ny olona manana SAIN'I KRISTY dia mahalala fa maninona? Ny ao ampon'Andriamanitra lalina dia nambarany tamin'ny apôstôly sy ny mpaminany. Ninona no nambarana tamin'ny apôstôly sy ny mpaminany? Ny ao ampon'Andriamanitra lalina dia nambarana tamin'ny apôstôly sy ny mpaminany. Dia raiketina antsoratra. Ary dia izay zavatra nambaran'Andriamanitra tamin'ny apôstôly sy ny mpaminany zay ry havana dia hoe jerentsika indray mitsambikyntsika eo amin'ny andininy 7:10. Dia iarahantsika mamaky ny andininy 7:10 amin'ny anaran'i Jesosy. Izany koa no lazainay tsy amin'ny teny ampianarin'ny fahendren'ny olona fa amin'ny teny ampianarin'ny fanahy, raha milaza zava-panahy amin'izay olona araka ny fanahy izahay. Zao zany le fandeha. Raha manana SAIN'I KRISTY tsika dia ozy izy tsika hoe ny ao ampon'Andriamanitra lalinao dia nambaran'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanahiny tamin'ny koa apôstôly sy mpaminany. Ohatra zany, ny ao ampon'Andriamanitra lalina dia nambarany tamin'ny alalan'ny fanahiny tamin'ny koa apôstôly sy mpaminany ary mpanoratra ny filazantsara. Dia za apôstôly, za mpaminany, za mpanoratra filazantsara, zany ndray ozy izy ny andininy 7:10 no milaza n'izany zavatra zany araka ny fitarian'ny fanahy, amin'ny teny men'ny fanahy, amin'ny teny men'ny fanahy, amin'ny olona zay araka ny fanahy. Zay le fahamarinana voalohany ry havana. Ary sambatra ianao zany raha manana izay fisainana zay, satria takatrao ny sain'Andriamanitra mamerina tena ohatra manahirana kely le namtinana le fahamarinana hoe ny ao ampon'Andriamanitra lalina dia mifantatry ny fanahy masina. Dia ny fanahy masina nampita azy taty amin'ny mpaminany ny apôstôly sy ny mpaminany dia ny apôstôly sy ny mpaminany indray men'Andriamanitra teny ampitaina azy amin'ny fiangonana. Zay le fahamarinana voalohany. Ny fahendren'Andriamanitra zany nampitaina dia ampitaina zany. Le fahendren'Andriamanitra zay zava-miafina, hoy ny teny izay mivakitsika tao. Le fahendren'Andriamanitra fa tsy araka le fahendrena izao tontolo izao, ary le fahendrena zay tsy hain'ny mpanapaka izao tontolo izao. Reo filoha, reo mpanjaka manapaka izao tontolo izao, na filoha-mpiangonana sasany ary zany, dia tena hoe tsy manana an'izany sain'Andriamanitra zany, tsy manana an'izany fahendren'Andriamanitra zany, dia vokany nanombo an Jesosy teo amin'ny hazo
fijalena. Fa io zavatra zay hoe ampitain'Andriamanitra avy eo am-pony lalina io, teksta ihany no milaza zany hoe zavatra tsy hitany masontsika mihitsy io e, zavatra tsy reniny sofontsika mihitsy io e, zavatra tsy hiditra ao am-pontsika mihitsy io a, raha tsy alain'Andriamanitra, raha tsy alain'ny fanahy zay ao am-pon'Andriamanitra, ampitainy a, ambarany a, amin'ny apôstôly sy ny mpaminany a, dia lazain'ny apôstôly sy ny mpaminany a amin'ny olona zay araky ny fanahy. Le fahendren'Andriamanitra, le saina lalina, le pensée profonde, ianao ve ravana tsy mba teo izany? Sa eo manaonao tsenjery fotsiny, tsenjery baiboly eny fotsiny, fa tsy mahalala ny sitrapon'Andriamanitra, dia rehefa mba miady hevitra amin'ny olona na hakan'ny olona hevitra hoe dia manao kapobatana be izao ny sitrapon'Andriamanitra, manao kapobatana tsy mahafantatra akory, zany hoe saina lalin'Andriamanitra zany, zany hoe fahendrena avy any an-danitra zany, zay efa nomanin'Andriamanitra ho an'izay tia azy. Hoy izy le toriteny anankiray hoe le fanahy masina io nalainy le hoe les vérités intimes de Dieu, zay teny hoe vie privén'Andriamanitra sy ao am-pony lalinao, nalainy fanahy, fantatry ny fanahy, nalaina men'ny apôstôly sy ny mpaminany a, dia reo ndray no manome teny a, izay ndraiketina atao baiboly a, ho an'ny olona sy araky ny fanahy. Famarinana voalohany zany ho an'ny olona zay manana ny SAIN'I KRISTY, dia hoe mahafantatra izy fa zay ao am-pon'Andriamanitra lalina dia nambara ny fanahy tamin'ny apôstôly sy ny mpaminany a, dia lazain'ny apôstôly sy ny mpaminany amin'ny fiangonana indray. Fahamarinana faharoa ry havana dia zao, tsara be zay fahamarinana voalohany zay, fa eo amin'le fahamarinana faharoa dia misy problema be. Jerentsika le hoe vakitsika ny andininy fa 13 sy ny fandininy fa 14, 13 sy 14 amin'ny anaran'i Jesosy. Izany koa nolazainay tsy amin'ny teny ampianarin'ny fahendren'olombelona, fa amin'ny teny ampianarin'ny fanahy, raha milaza zava-panahy amin'izay olona araka ny fanahy izay. Fa olona izay araky ny nofy ihany dia tsy mba mandray zany an'ny fanahin'Andriamanitra, fa fahadalana amin'izany sady tsy azony satria araky ny fanahy no amantarana izany. Rehefa reto apôstôly sy mpaminany reto zany, rehefa milaza le zavatra avy ary amin'Andriamanitra ary, dia misy kajin'olona anankiroa eo, misy kajin'olona anankiroa miaino sy mamaky eo ambany masitsika io. Izy misy olona araka ny fanahy, dia misy olona maninona araka ny nofo. Ny olona ry havana manana SAIN'I KRISTY dia mahafantatra fa misy karazany roa ny olona, dia ny olona araka ny nofo sy ny olona araka ny fanahy, ary mizara roapilina isika ato amin'izao maraina izao. Ny olona ao ny mpivavaka ara-nofo, ao ny mpivavaka ara-panahy. Perikopa FJKM 13. Inona mahasamihafa an'le olona ara-nofo sy le olona ara-panahy? Tsy mandray le olona ara-nofo, tsy mandray le zavatra nalain'ny fanahy tao am-pon'Andriamanitra, nampitainy tamin'ny apôstôly sy ny mpaminany, tsy raisiny zany. Zay le lazain'ny andininy fa 14 hoe ny olona zay araky ny nofy ihany dia tsy mba mandray zay an'ny fanahin'Andriamanitra. So dia ianao ry havanao, zany tsy mba mandray toriteny zany. So dia ianao, ary any fiangonana rehetra misy an'izany, rehefa miteny mpitoriteny na izy dia inona koa zao nitenenana zany, dia ahoana koa zany no anaovana an'izany, dia inona koa zany, zay le izy. Vao mivoaka le tenin'le mpitoriteny dia inona koa zany, mbola tsy miteny koa le mpitoriteny dia inona koa zany. Fona miteny aminao, fa zay le mpino ara-nofo, kristianina ara-nofo,
mpivavaka ara-nofo tsy mandray zay an'ny fanahin'Andriamanitra satria araky ny fanahy no amantarana izany. Hoy 1 Cor 2, 14. Tsy mandray, tsy mandray. Mafy be io teny io ry havana. Le lazana le hoe olona ara-nofo. Le eo amin'ny 5:4. Jereo tsara ankely 5:4 fa ny olona zay araky ny nofo, le olona araky ny nofo. Sy manana version second nareo anetrano dia vacu le version second, fa le dika teny frantsay second dia le olona araka ny nofo. Misy ihany mandika hoe l'homme charnel, fa misy second mandika l'homme animal, l'homme animal. Satria amin'ny teny latinina le izy hoe anima, le âme, anima dia nadika teny frantsay animal. Ho antsika malagasy le olona araka ny nofo zany tsy manana SAIN'I KRISTY fa manana saina animal, manana saina biby. Zay ry havana, azay no ampieritreretan'Andriamanitra atsika, ary miseho zay saina animal zay, miseho zay saina ara-nofo zay amin'ny hoe tsy fahaizanao mandray ny tenin'Andriamanitra. Ny olona manana ny SAIN'I KRISTY zay ny hoe olona araky ny fanahy, satria tena nateraka indray, navaozin'Andriamanitra olom-baovao izy, ary navaozin'Andriamanitra ny sainy, ary avaozin'Andriamanitra isan'andro zany sainy zany, atakarany zay tsara sady ankasitrahana ary tanteraka eo imason'Andriamanitra. Romanina 12, 1-2. Falianao raha manana fanetrentena ka voatondron'ny tompo hoe za mba efa zao atao am-piangonana, kanefa za mihitsy le hoe le araka ny nofo ihany, za mihitsy le vehivavy na le lehilahy animal. Sotranao a tompo, fona aminao ary ianao hamelany heliko, ary tenao hanova, hanavao manaiky ho avaozin'ny fanahy, havaozy za lehilahy vehivavy animal tia mba ho lehilahy vehivavy tena araka ny fanahy. Fa rehefa tena araka ny fanahy ianao ry havana, rehefa tena araka ny fanahy ianao dia tena hoe tia soratra masina ianao. Araka ny fanahy ianao dia tia soratra masina, fa tsy malaina hanokatra baiboly. Rehefa tena hoe araka ny fanahy ianao dia io fanahy io no manazava aminao ny hefitry ny tompo zay vakianao amin'ilay fotoana amakianao azy. Mety tsy tany amin'ny université ianao ry havana, mety tsy manana baka akory ianao ry havana, mety tsy manana CEP akory ianao, mety tsy nianatra akory ianao, fa araky ny fanahy ianao fantatrao zay eo am-pon'Andriamanitra, fantatrao ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy fantatrao fotsiny hoe zao nambara amin'ny baiboly fa lalànao an-tsaina, tsy fantatrao fotsiny amin'ny alalan'izay nataon'i Jesosy, fa tena hoe io fanahy io naka an'izany tao am-pon'Andriamanitra dia mametraka an'izany ao am-ponao. Dia hoy izy ilay pasteur hoe enigma ianao ho an'ny mpiara-belona aminao, ianao le tsy nianatra, ianao le atao kilabao, ianao le atao ny fiarahamonina tsinitsiny, enigma, satria tena hoe mahay sy mahafantatra ary mivelona. Amin'izany sitrapon'Andriamanitra za. Zay le fahamarinana faharoa ry havana. Ny olona sy manana sain'Andriamanitra dia mahafantatra fa misy karazany roa ny olona. Ny olona ara-nofo na animal, ary ny olona zay ara-panahy. Efa navaozin'Andriamanitra tokoa, efa nateraka ary efa nateraka indray ary efa navaozin'Andriamanitra. Ary mandiny teny izy mba tsy hanamary teny, fa raha mahatsiaro izy hoe olona araka ny nofo dia mangataka amin'Andriamanitra hoe manaika avaozinao. Jerentsika ny Filipiana ry havana, Filipiana 2:4, ijerentsika ny fahamarinana farany.
famarinana voalohany moa zany a dia hoe ny olona izay manana SAIN'I KRISTY dia mahafantatra fa ny ao am-pon'Andriamanitra lalinao a dia nambarany tamin'ny alalany fanamasina amin'ny apôstôly sy ny mpaminany a izay milaza izany a amintsika. Ny olona izay manana sain'Andriamanitra dia mahafantatra fa misy karazany roa ny olona ara-nofo sy ny olona araky ny fanahy. Jerentsika ny Filipianina toko 2 riavana ny 5:5. Fakitsika aoka ho aminareo zao saina izao izay tao amin'ny Kristy Jesosy koa. Io zany le hoe sain'i Jesosy, SAIN'I KRISTY. Zay le fahamarinana fahatelo farany. Ho ambara amintsika koa zany hoe ahoana ny fanehoana zany hoe SAIN'I KRISTY zany, satria ny Apostoly Paoly 1 Korintiana 2:16 zahay manana SAIN'I KRISTY. Lazain'ny Paoly eto hoe ahoana zany SAIN'I KRISTY zany. Dia ndeha raha antsika mamaky ry havana ny Filipianina 2:9 ka hatramin'ny 5 ny anaran'i Jesosy. Izay na dia nanana ny endrik'Andriamanitra azy dia tsy nataony ho zavatra ho fikiriny mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra, fa nofoana ny tenany tamin'akany ny endriky ny mpanompo sy ny natongavany ho manam-pitoviana amin'ny olona, ary rehefa hita fa nanatare ho olona izy dia nanetry tena ka nanaika hatramin'ny fahafatesana. Dia rehefa fahafatesana teo amin'ny azo fijaliana. Io ary nareo izay manana baiboly misokatra eo ambany masonareo mba valio kely hoe inona zany SAIN'I KRISTY zany, inona le saina tao amin'ny Kristy. Anareo inona le SAIN'I KRISTY? Ava meko sopapinareo ire amin'ny 5 re izy nanetry teny tsara be, nanetry teny tsara be, fa le nanetry tena toe-tsaina, toe-po, toe-panahy. Fa ahoana ny nanehon'ny Kristy zany hoe fanetreny teny zany dia le zavatra faran'izay tsy tiantsika inona? Nanaiky le obéissance ry havanao. Perikiopa androany ty hoe SAIN'I KRISTY ty. Ny olona manana SAIN'I KRISTY dia manaika mankatro. Tsy hain'ny olona araka ny nofiany zany, fa ny olona araka ny fanahy dia manana SAIN'I KRISTY dia hoe manaiky. Zay no nataon'i Jesosy, manana saina nanaiky. Il a obéi jusqu'à la mort. Zay ny fahamarinana fahatelo farany. Ny olona ara-nofo ry havana no hoe tsy laitra anarina, tsy laitra anarina. Fa isaky mandeha le toriteny dia hoe eny zay le toriteny mazavy fa ny azo ao efa renareo zany, zay le tenin'Andriamanitra fa tsy mety amiko zany fa zao etsetra. Zay le olona ara-nofo zay ry havana, le misiriziry amin'izay fanoherana, misiriziry amin'izay rébellion zay. Fa ny olona zay hoe mandeha araky ny fanahy, ny olona mandeha araky ny fanahy dia mandeha amin'ny fankatoavana, mitombo amin'ny fankatoavana, mitombo amin'ny obéissance amin'ny tenin'Andriamanitra. Tsisy tapitrohatra amin'io ry havana. Ary satria izy hoe nandray an'izay ompon'Andriamanitra avy tany an-danitra tany, le nampitainy fanamasina tamin'ny apôstôly sy ny mpaminany, dia le lazainy amin'ny apôstôly sy ny mpaminany amintsika fiangonana, dia nandray an'le tentsika, dia le fisainany tena fisainan'ny Andriamanitra mihitsy, tena fisainan'Andriamanitra mihitsy. Nisy boky efa ela be zay, asa mora mbola misy le izy, fa nisy boky zay tany nalaza be mihitsy hoe le titre le izy hoe que ferait Jésus à ma place. Mino fa maro aminareo namaky an'iny. Ary ny olona zay tena hoe araky ny fanahy mahafantatra le fisainan'i Jesosy zay, toy ny hoe Andriamanitra sy Jesosy amin'ny alalan'ny fanamasina mihitsy no misaina ao aminy. Ary satria mahafantatra an'izany izy
dia mijery ny zavatra ifotony, mijery ny zavatra alarasinina. Zay le izy. Ao amin'le tantaran'le vonafafy dia misy olona hoe tsy namaka le vonafafy satria tsy nanapaka. Dia hoe tsy nanapaka, tsy mijery ny zavatra any fakany, tsy mijery ny zavatra ifotony. Ary eto dia mamerina toriteny, tsy mijery ny zavatra alarasinina ny olona sasany. Le rasinina amin'ny teny latina dia hoe radix, ohatrany hoe radifa x. Zany hoe le olona ara-panary havana dia makatoa ary makatoa ny tenin'Andriamanitra amin'ny fomba radikaly, amin'ny fomba radikaly. Zany ny olona araky ny fanahy, zany ny olona manana ny SAIN'I KRISTY, manana vision radicale des choses. Ary zay ihany no hany fomba fijeriny havana, zay ihany no hany fomba fijeriny. Ary amin'ny sika hoe misy ny olona aranofo zay hoe eo anatrehany tenin'Andriamanitra sy ny fandamina dia mikiomy foana. Fa na le olona tena araka ny fanarana mbola tezain'Andriamanitra hianatra fanoavana, hianatra fanoavana. Dia men'Andriamanitra teny vaovao foana, men'Andriamanitra situation hitomboana amin'izay fankatoavana zay, tsisy tapitrohatra amin'ny fankatoavana io. Saotra ny tompo fa fanahy no programme ny rato amin'ity fiangonana ity sy ny perikioba, nafinaritra le niaino an'le hoe Jesosy voaloboka teo, hoe sika sampany. Izy le fotoboaloboka, sika sampany. Ary fatatsika tsara fa hoe izy mpamboatra. Fa jereo tsara nge raha tena jerena ifotony ny sary hoe Jesosy mpamboatra. Zany hoe mpamboly voaloboka zany, inona fitaovana eo ampelantanany? Any fitaovana eo ampelantanany sécateur, sécateur. Mino fa fantatrao jereko tamin'ny Google hoe nandika le sécateur tsy hitako. Fa sécateur. Fandriamanitra ry havanao. Tianao zanaka, tianao sampana, tianao rantsana, dia ampiasainy le sécateur. Mba hitombonao amin'ny fanafana ny zanany, hitombonao hitoviana endrika amin'ny Kristy. Ary ny olona eo amin'izao tontolo izao, ny olona aranofo, ny olona animal, tsy mataty an'izany sécateur zany, fa miemitra izy. Andao hiova fiangonana fa raha mbola io pastero tsy lasa mihitsy ny toriteny. Tamin'ny taondasa iray moa tany tsy taroko tsony, lasa mitory any miseno d'apartany taloha zany, enganeka tsy izy tsony. Zay le izy, zay le réalité. Fa io Jesosy voaloboka io mampiasa sécateur amiko sy aminao. Ary ny fomba ireagisiavanao amin'ny sécateur no ahafantarana hoe mbola aranofo-be ianao na efa ara-panahy ary tefen'Andriamanitra, tefen'Andriamanitra amin'ny fitoviana endrika bebe hatrany. Faranana zao teny zao ry havana, faranana zao teny zao. Tiany tompo isika, zay le fitiavana. Tiany tompo isika anana SAIN'I KRISTY. Tiany tompo isika anana SAIN'I KRISTY. Araka izay namaritana azy teo hoe mahafantatra marina fa hoe ato amin'ity zay ompon'Andriamanitra lala. Ary dia hoe mandray an'izany ompon'Andriamanitra zany tahaka ny olona ara-panahy fa tsy tahaka ny olona aranofo. Ary farany le SAIN'I KRISTY dia midika hoe fanetrantena ary midika hoe absolu, obéissance absolue. Ary vision radicale, fijery ifotony zavatra rehetra. Maneke fiangonanao, fiangonanao, sika rehetra ary zany voalohany, mila manaiky ho avozan'ny fanamasina amin'izao vanim-potoanan'ny Pentecôte zao. Fa rehefa hoe manana SAIN'I KRISTY ianao dia ianao mahazo tombony voalohany. Satria pour la première fois ianao mandre an'Andriamanitra mitory fitiavana anao manokana ao am-ponao isan'andro ianao.
le fitiavany any am-pony ho anao manokana apetraky ny fanamasina ao am-ponao zay manana zany hoe Sain'i Kristy zany. Ary marina loatra efa nyteneniko teto angamba rehefa elany ela dia mba manana zany hoe cœur à cœur, fonao miara-mitebo amin'ny fon'Andriamanitra araka le herantsika. Manana teny zao ianao hoe toy ny fasafasa amin'Andriamanitra, mandre azy mitory aminao isan'andro ny fitiava manokana ho anao, ary mandre azy isan'andro ianao ao am-ponao sy ao amin'ny fanahinao hoe ory zanako efa dodina handray anao aty an-tranoko, fa mahereza sy matanjaha fa za momba anao ary za manavao anao. Ho aminareo fahasoavan'ny Tompo. Amen.